Nandritra ny fisamborana an'Andriamatoa Alain Ramarsan, nisy ny mpanao gazety izay voambana basy. Niteraka ny fahatezeran'ny mpanao gazety rehetra ny asa nandritra ity hetsika dia ity vasakozy ity izany. Vahiny tompontrano Andriamatoa Soavandriamartafika izay talehan'ny famoahana eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra viva miarabanao tonga soa anatin'ny fampalalam-baovao. Makasitraka fetranay mabokary miaraba ny mpanaraka ny fahitalavitra sy ny onjam-peo amin'izao takarivo izao. Soavandriamartafika isan'ny teny akianja nanatrika ny zavanisy fa melohany ametrahana fantaniana amin'ny soavaloha ity misy fanehoan-kevitra mpanao gazety iray izay teny antoerana ihany koa nanatrika ny zavanisy ary isan'ny arany herisetra ny mpitandron'ny filaminana nandritra ny fanangonam-baovao ny asa izay nataony tamin'ity sabotsy ity arahantsika avy hatrany izay fanehoan-kevitra izay aloha. Teo mausolée dia mijanona zareo dia niaraka nakasarina ito izay sy le tao amin'ny DRTA dia apeo indray nirararaka zareo ateo amin'izay tonga taria amin'ny kamaramila atao fordisena le galy dia vodaholy ny olona rehetrarehetra teo dia mbola nanaraka foana indray dia hiditra tao amin'ny kalo zareo dia zany nanaraka moa zany jereo etanaiza ty tonga dia menasevake jerenana ozy izy tonga dia menasevake le gendarme masalamizoa le misarokidoa reny le sisisy za moa mijanona dia mijanona tao amin'ny sisiny tao dia za koa tsy nanaraka azy tany satria fantatra nefa ka militaire raha tsy misy opposition tsy niditra dia mijanona dia miverina tokotany dia gagabe daholo le mpivaratra terio ary ianao ozy izy saka vonono fa ny alina mandeha fa nao reriny tonga ty ozy izy le mpivaratra teo dia ozy izy zaho a samy manao ny asanay izahay ka valeo izy ity firarotraka zay ny zavatra petra fa le mpivaratra teo mandritra rehetra zany tonga dia miteny tany ndena raha misemba le lafina iny fa ladena ndena mandeha so dia atanay ihany eto dia ny mpanao gazety Rabe Laolaolo moa mpanao gazety ao amin'ny gazety La Gazette de la Grande Ile isan'ny teny antoerana Soavandriamartafika anao ihany koa teny antoerana naoraka ary nitanterana tanatin'ny fampalalam-baovao teo ny hoe nisy ny fampiarana herisetra tamin'ny mpanao gazety ny zavanisy teny antoerana. Marina tokoa izay fetranana mamboaka satria ny tena dia isan'ireo nakafeo tranam-baovao ny ainga ateny Vasakosy vao maraina. Dia nisy zany ny fifampandrenesana tamin'ny sampanao gazety hoe isy fionana fanehoana Andriamatoa Alain Ramarsan hevitra eny amin'ny kaikin'ny poste eny Antamena ka tsara tsika mpanao gazety raha makeny dia nanatrika tena dia taorian'izay moa dia mbola nisy zahatrana nitikitika ny tenako dia niangavy azy aho hoe mandrapahatonga amin'izay lalana tokony hidinako alao hiaraka aminao satria misy lafin-javatra vaovao hafa mba tiako ananana manokana. Tratran'iny teo Vasakosy iny moa satria avy dia nisakanan'ireo ilay lalana zaho anatin'ilay fiara miaraka amin'ny Alain Ramarsan ary dia Alain Ramarsan avy aty amin'ny ilany ankavanana iny rahantsika nihita teo za taty amin'ny ilany ankavia dia niterena fotsiny hivoaka ary nambanana basy dia niakina ohatrany hoe miakin-drindrina mihitsy zany teo amin'ilay fiara. Ny namana Michel Ralbera izay andeha ampitaly vaovao voahelikilika teo amin'ny tendany mihitsy voatosika ary ny fitaovana teny ampelatany azy moa dia naiky nirombahan'ireo ilay olona manao fanamindreo. Zay zany aloha lafin-javatra ray fa lafin-javatra faharoa ireo mpanao gazety rehetra izay nitrandraka ny vaovao iny na mpakasary na ny mpandray an-tsoratra na ny mpandray feo dia voatositosika voahelingana nefa tsy nisy mihitsy hoe karazan'olona izay mety hoe tsy maintsy nahataka na nakisaka fa dia tena mpanao gazety fotsiny teo akoatran'ny Alain Ramarsan ka izany rehetrarehetra zany dia mitory sy midika ary manambara fa tsy voahaja ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety kanefa tsy tokony ho adinoiny fa ny lalam-panorenana dia mamonorotra tsara ny amin'ny hoe zon'ny olom-pirenena ny mahazo vaovao ara-potoana marina ary feno ka araoviana ary le mpanao gazety no afaka manatanteraka an'izay fisitrahan'ny olom-pirenena ny zony zay raha elingelenina izy eo am-panatanterahana ny asany.